Lakana iray sy botry iray no saika dobo tena amin'ny Grand Pavois sy ny village touristique ny asabotsy teo. Fotoana izay nampisy ny rotsakorana be teto Mahajanga no ny fisian'ny andro ratsy. Niezaka namonjy azy ireo ny avy eo anivon'ny APMF, ny police pyrénéenne avy amin'ny IOIR ary ny tompon'andraikitra 5 avitra somatsara ny hainy ireo mpandeha tao anatin'ireo botry sy lakana ireo. Tokony tayo amin'ny dimy teo ngambana nahazo antsoan-tariby zany nisy voalohany nisy lakana dobo tany Grand Pavois. Et rehefa avy nisy andro faharoa koa nisy botry dobo koa tao amin'ny village. Et sorana manokana koa ny tany filaminana indrindra avy amin'ny police nationale ao amin'ny mur ny fanometanana. Miaraka ary sorana koa ny mpanara Stéphane zay nanome ny vitety mba ahafahana nanavitra andro mpiarabelona amintsika. Ary tsara marina zany mivoaka koa zany ny Aïda ny avy amin'ny APMF satria nahazo ny antso ny tena koa dia ny antso ny directeur ny APMF dia miaraka ny sala zany ny rehetrarehetra. Raha vao tonga teo mampalahelo dia zao raha vao tonga tamin'ny toerana misy an'le botry dobo dia le tao anatin'ny botry indray zany tsy mety miakatra tao anatin'le videty ary nefa reo ihany no ny antso vonjy. Ary ny sahady koa zany mba napita amin'le vaovao satria raha pitso mafy dia mafy indray zany ny rivotra araka amin'ny fitenin'ny directeur ny APMF satria nanafatra tsara izy hoe ny raha pitso mihetsika mafy ny rano. Ary mahafinaritra zavatra tahaka an'itony satria miaraka amin'ny salany rehetrarehetra hitantsika zany tsy afaka hiteny hoe zay no nanao anazy fa rehetrarehetra tao hitany APMF hita koa ny élément ny avy amin'ny police nationale ary engany atsika mianaka mba samy fanometana ny fampisala amin'izay raha ny zavatra manjo andreo mpiarabelona amintsika. Ilaina ny fitandremana ny fampiasana ny ranomasina indrindra amin'ny fisian'ny andro ratsy ao anatin'ny vanim-potoana amin'ny fahavaratra tahaka izao. Amin'ny talata faharoa amby folo ny volana marsa ho avy izao amin'ny 10 ora tolakandro no ifarana ny fanaterana ny antota-taratasy ho an'ireo manam-pikasana irotsaka ho fidina solombavam-bahoaka. Mbola vitsy ireo nanatitra izany raha mitaha amin'ny isan'ireo olona voalaza fa handray ao anjara amin'ny fifidianana. Azadino amin'ny talata 12 marsa amin'ny 10 ora arivo ny farafanaterana ny antota-taratasy. Na fery na tsy fery ny antota-taratasy any aminareo atery fa mbola omena fepitaona 2.70 ora nareo amenona izay antota-taratasy mbola tsy. Arak'izay dia andro iray sisa no ikatona ny fanaterana izany antota-taratasy izany. Andro alatsinainy fa 12 ny volana marsa no nanombohana ny fifidianana izay ho filohan'ny université ny Mahajanga. Telo mirala mianaka ireo candidat mpifaninana amin'ny ity fifidianana ity dia ny professeur Randjenirina Jean-Baptiste, ny professeur Odilon Tiandras ary ny professeur Radion Marsan Jean-François. Amin'ny ankapobeny ny lamina ny fisotro ny fifidianana androany maraina. Dia ny tokoa no anateterana ny fifidianana rehetra man'izay tompon'andraikitra eto amin'ny université Mahajanga. Isan'izany ny izay filohan'ny université vaovao izay ho talian'ireo doyen de chef d'établissement, le directeur, le chef de mention, membre de la comité de détermination, et le président du collège et l'établissement de Séréavy. Je suis allé à la fin de l'année, je suis allé à la fin de l'année, bulletin tout qu'on a passé, on a fait le bulletin tout qu'on a président, bulletin tout qu'on a CA, c'est des arrêts. Ni entre notre carrière, je dis à chaque fois que je suis un candidat président, Séréavy, un bulletin riche, ma casse qui fut un président. Ary misy fitomboka manokana zay ahafantarana hoe tena io le bulletin sa bulletin sanatria tsy izy. Efa natao daholo ny fitandremana rehetra ka mihitsika fa andeha izotra antsaka agenda amin'ny fifidianana ary dia ny fanomboana izany dia natrehana huissier satria tsy maintsy ilaina ny huissier amin'ny zavatra izany ireny mba hatombana tsara ny fizotra ny fifidianana. Dia arriva amin'ny 10 ny farany ary dia manomboka amin'ny 10 sasany eo natao ny dépouillement. Dia efa miomana zay rehetra amin'izany satria raha ny salle ambony kelikely ihany efa misy toerana manokana ho an'ny be sy ny maro ahafahana manaraka mivantana amin'ny projection an'izany dépouillement zany riva manomboka amin'ny 10 sasany. Aoriana ny fotoana ny fandatsam-bato dia irosa amin'ny fanisan'ny-bato amin'ny fifidianana izay ho filohan'ny université sy ny mpitantana ny tompon'andraikitra misana ny fifidianana ity. Nitondra avy nilaza ny faritry boeny ny ekipa ny Lomano ny Mahajanga nandritra ny fiadina ny tompondaka ny Lomano izay natao tany Antananarivo ny roa sy ny 3 martsa teo. Nahatratra 50 mahery ny medaly azon'ireto ankizy ireto tamin'izany ka ny sabotsy tolakandro teo dia nisy ny fandraisan'ny ligy ny Lomano ireto ekipa ireto. Tsika eto Majangaza manana spécificité kely relève no tena manjaka
ary tamin'ity vokatra voalohan'ity zany dia ny kategoria posine no tena mitondra vokatra tsara indrindra tamin'ny alalan'ny Gaston Finoana, Kristina misoratra ao amin'ny tantaran'ny Lomano zany ny anarany. I Ramatoa Kely Finoana sy Itoavina no nandrombaka ny fotoana tsara indrindra nandritra ny fifaninanana. Tsara be ny fihetsem-po dia nazahoaka ny reto moa zany dia kotrana fotsiny natao tsara natao traînement. Performance tenazy dia tamin'ny nage libre miakatra be daholo ny tao tamin'ny baso sady ny tsara no mandehaingana dia falifaly. Anaova natation fa mahatsara dia mahasalama ary mampahay. Amin'ny 7 ny volana avrily izao indray no hiatrika fifaninanana any amin'ny dobo filomanosana lehibe ny Toamasina ireto ekipan'ny Lomano ny Mahajanga ireto. Famahana olana rapitaovana sy olana eo amin'ny tsy fampin'ny piasa eo anivon'ny fobe patry ny asa no niompana ny dinika ny ran'ny piasa sy ny delegasiona notarian'ny ministry ny asa Ramatoa Gisela Ranampy nandritra ny fitsidiana rapomba ofisialy izay nataony teto Mahajanga ny farany herinandro teo. Dia ny zavatra nidiniana teo dia mikasika an'izay zava-misy aty amin'ny faritra na amin'ny lafiny ara-pitaovana zany na amin'ny lafiny ara-olona amin'ny fitantarana ny asa dia misy koa ireo izay maheritreritra ny mpiara-masa aty tsy maintsy nenoina ka jereny any amin'ny foibe izay azo tanterahina dia nisy ihany koa fanolorana fitaovana informatika ordinateur sy ireo kojakoja miaraka aminy natolotra aty amin'ny faritra mba hanapindry zareo hanaovatra zareo ny asa amanandraikitra ny aty na dia tsy mbola ampy aza zany dia natolotra aloha izay hitan'ny ministera ka tsy mametra akory zany izay mbola fanampiana ho azo atao amin'ny manaraka. Taorian'izay dia nitsidika ireo toerana fitsaboana piasa sy ny vady amanjanan'ny piasa eto Mahajanga ihany koa ny delegasiona notarian'ny Ramatoa ministry ny asa. Zava-dehibe tokoa ny fitsidiana aty amin'ny OGM ohatran'ireto satria tonga eto Mahajanga zahay dia sy vitany mitsidika ny mpiara-miasa ao amin'ny direction régionale fa mitsidika kosa indrindra satria ny OGM dia manana andraikitra goavana mihitsy amin'ny fitsinjovana sy ny fiahinany fahasalaman'ireo piasa. Tsy azo atao tsinotsinona nefa zany fa satria miankina amin'ny fahasalaman'ny piasa ny firoboromboan'ny toe-karena sy ny toeram-piasana isa-tokony dia tonga taty izay fampidinidinika amin'ireo tompony andraikitra sy ireo mpitsabo ary ireo piasa atao amin'ny OGM. Zava-dehibe nandritra ity fidinana ifotony nataony delegasiona avy ao anivon'ny ministeran'ny asa ity ny famahana avy hatrany ireo olana mianjady eo amin'ireo sehatra asa izay notsidian'ny Ramatoa ministra teto Mahajanga ireo.